Rahabanao rahavavy sy anadahy ato amin'ny tompo ary manona ny fiatanany Jesosy Kristy anjaka sy anapaka eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Amen. Ampifaliana no mba hitondrako fifampaherezana amin'ny alalan'ny fanoloran-kira eto androany dia tena hoe ampifaliana tokoa satria dia ilaitsika no mifampahery ny fifampaherezana nefa saminy amin'ny endriny. Ao ireo hoe mitondra tenin'Andriamanitra dia mampahery zany, dia ao koa ny hoe mifampivavaka toa izany zao mifanolotra hira satria koa Andriamanitra dia namboatra ny olombelona rehetra izy dia ao koa ireo izay nomeny fanomezam-pahasoavana mitory ankira na midera azy amin'ny alalan'ny hira ka mifamenofeno zany hoe miara-miasa maso amintsika izany rehetra izany ka ndaotsika hifampahery amin'ny alalan'ny hira. Tsika moa dia mazava fa zanak'Andriamanitra dia miaradia amin'izany. Famelohany hitondrantsika izay fanoloran-kira fifampaherezana zay dia mba hivavaka fohy aloha tsika satria fotoana rehetra rehefa connecté ohatran'izao dia mila atomboka amin'ny analany anaran'i Jesosy foana. Dia ao aorianan'izay tsika hamaky teny fohy fotsiny tsy tao vakiana dia avy amin'izay manolotra an'izay hira zay aho. Dia mety tsy ho hira ray fa zay aloha dia zay taritan'ny tompo antsika eto. Ndao ary vavaka fohy aloha dia rehefa avy eo amaky teny fohy ihany koa isika ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Vavaka tsika raha eo rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Misaotra tompo fa nomenao ora sy fotoana indray zay mba ahafahanay mifampizara eto indray amin'ity anio ity, ahafahanay indray tompo mifampahery amin'ny alalan'ny hira fiderana. Fantatro fa tianao izay mifampahery mifampizara toy izao foana amin'ny fotoana izay mba mety toy izao ka dia hatreo feno izao fotoanana izao tompo angatako fanahy masinao hiasa mahery eto ary ny zavatra rehetra ataonay dia ho atao amin'ny analany anaranao avokoa tompo ka misaotra indrindranao zahay satria ny tombontona sy ny tombom-pahafahana dia tsy avaiza fa avy aminao ka izany indrindra no isaoranay anao ny fahafahanay mifampizara toy izao eto ka dia atombokako amin'ny analany anaranao Jesosy izao fiaranay fohy eto izao. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Ndao ary jerevantsika teny fohy aho vaketsika mialohan'ny anolorako an'izany hira izany. Ato amin'ny jaona voalohany toko 5 dia amin'ny andininy 7 sy 5 dia mivakitra izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay entina maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Eto amin'ny 5 iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amen. Arak'izany dia izay rehetra nateraka Andriamanitra no maharesy izao tontolo izao. Zaho sy ianao mino fa nateraka indray avokoa izay mandreny na ohatra moa mbola tsy nandray Jesosy tao amin'ny fiainanao ianao dia mbola fotoana mety zao ahafahanao manolo tena ho azy accepte eo amin'ny fiainanao Jesosy raha izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Raha efa ianao misy ilay efa nateraka indray dia zaho hoe isika sy ianao no efa nandray Jesosy eo amin'ny fiainana dia Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izy ilay tokana naharesy ity izao tontolo izao ity dia mazava fa rehefa nandray azy eo amin'ny fiainantsika dia maharesy izao tontolo izao izy hoe ety amin'izao tontolo izao izy nahitana ireo fahoriana. Izany hoe ety zany tsika mahita zavatra ho resena amin'ny alalan'izay karazam-pahoriana izay resena izay fa tsy resiresy fotsiny nefa ratsy efa amin'ny Jesosy aloha ianao tsy vitan'izay mbola misy an'ilay hoe finoana azy satria eto ny hoe finoantsika tsy hoe anara-piangonana izy io ka hoe izay mivavaka amin'ny finoana zao fa tena hoe finoanao an Jesosy Kristy ary eto ambany moa dia ny hoe ahoana tokoa ny fomba andresena izao tontolo izao hafa-tsy izay mino ihany fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Mila inoana zany zay ary apetraka ny anaty laliny fony finoana azy satria izy no naharesy ity izao tontolo izao ity dia zanak'Andriamanitra tsika tsy maintsy mpandresy foana satria zaho sy ianao zany hatreto mbola apetraka Andriamanitra
amin'ity zao tontolo izao ity miaina eto sika zao tontolo zao tsy asorony izao senao koa nefa mbola tsy asorony fa mbola eto dia miaina eto sika dia zay no ilayntsika mifampahery hoe isika zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana amin'ny lafiny rehetra ary izay indrindra moa zao ny teny hoentintsika amin'ity taona 2022 ity dia ny hoe mandresy amin'ny lafiny rehetra ka ampahery ianao amin'ny alalan'ny hira aho ho atolotrako izany hira zany tena hiteny aminao hoe zanak'Andriamanitra sika tsy maintsy mandresy foana na mety eo ny olana eo ny karazana fasarotana eo ny karazana zavatra maro mifamafao eny amin'ny fiainantsika andavanandro fa zao fotsiny hoe zanak'Andriamanitra ianao tsy maintsy mandresy foana ianao tsy hitondra loza aminao nefa ny zavatra mitranga fa hiderahnao sy hanomezanao voninahitra azy ao aorianan'izay ka noho izany ampahery ianao aho mitraka ianao fa zaketraketraka na kivikivy amin'ny fiainana fa fantaro fa ianao efa zanak'Andriamanitra aza dino fa indrindra ma sy ny olona manadino ho izy efa nanolo tena dia tsy tadidiny doatra ny miady rery izay izy amin'ny fiainana fa ianao zanak'Andriamanitra dia tadidio izay fa tsy hoe mandeha irery ianao dia raha zanaka ianao dia nirainao mombanao foana ka izay indrindra no ampahereziko anao amin'ny analan'ity hira fiderana ity dia mianao finaritra ary Mpandresy
Halleloia. Araka izany hira zany dia zanak'Andriamanitra zao sy ianao tsy maintsy mandresy, tsy maintsy tafita miaraka amin'Andriamanitra. Ninona ady atrehanao, ninona olana misy eo aminao dia tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra. Ary izy efa nilaza hoe avahako no manompo sy ny tsy manompo za sy ianao efa zanak'Andriamanitra, tsy tokony ho resy ny fiainana fa tokony mandresy izao ity izao tontolo izao ity. Amen. Atao amin'ny Romanina toko 5 dia amin'ny andininy 7:30. Izy ity dia teny hoentiny atao amin'ny mpikambana atao amin'ny fiomanana ao any An-danitra mihitsy aza ny hoe teny hijoroana izy ity iorenana mandritra ty taona 2022 ity ny hoe atao amin'ny Romanina 8:37 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia mihio manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny analan'ilay ity isika veriko kanefa amin'izany rehetra izany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny analan'ilay tiantsika. Iza ilay tena tiantsika? Jesosy Kristy. Tsotra kely mivalina. Jesosy Kristy ilay tena tiantsika. Raha miaraka amin'Andriamanitra tokoa ianao mandraka hariva dia izao mihoatra noho ny mpandresindray azy, manohatra ny fandresena tamin'ny taona 2021 iny dia taona vaovao ty satsika ty fa volana 2 sady zao volana fevria dia izao hoe mbola tonoina aminao hatrany izay fandresena zany satria ianao efa hita fa tsy misaraka amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao zany misaraka aminy dia tsy azoko antoka indray ny fandresenao azonao fa raha ohatra ato foana ianao ka miara-dia amin'ny foana ianao dia izao tsara hoe tsy maintsy mandresy ary mihoatra noho ny mpandresyndray aza. Dia manoloana an'izay dia mbola mafaly hatrany ny anolotra hiranao satria tiany tompo ianao omena fifampaherezana mila miderany tompo sika satria ao anatin'ilay fiderana reny ihany koa dia ohatrany hoe raha ohatra izao olona kamokamo, olona malaindaina dia rehefa midery izy mifaly izy dia ohatrany misy hery tonga ao aminy dia misokatra ho azy ny atom-panahy rehetra dia lasa ohatrany hoe matanjaka tampoka eo izy. Dia ao anatin'izany ihany koa raha ohatrany hoe mizatra maniritery ny fiainanao dia hitanao fa tena tsy alezy izay ianao rehefa soloanao fiderana zany dia ohatrany délivrer zavatra koa eo amin'ny fiainanao ka izay fandresena ny olona mandresy moa tsy mba mipetrapetraka zany fa midera mitsinjaka manome voninahitra an'Andriamanitra sy ny sisa ka zahay zanaky ny mpandresy satria Jesosy Kristy ilay naharesy izao tontolo izao dia izao sy ianao mihitsy zany ka zao isika sy ianao mantsy miaina amin'ity izao tontolo izao ity. Misy ny masoandro misy ny lalana aleha, misy ny volana, misy ny kintana, misy ny ranonorana, misy ny zavatra rehetra iainantsika hitantsika ty amin'izao tontolo izao ity zany fa nefa atao amin'ny Jesosy rehefa izy isika izay hoe miaraka amin'ny foana izay dia izao hoe tsisy olona afaka manakona ny anjara masoandrotsika, tsisy olona hanakona ny lalana alehantsika fa Jesosy ihany no mialoha lalana antsika amin'izany rehetra izany ka dia ampifaliana hatrany ary nanolorako anao an'ity hira ity mba ho ampahirezan'ny tompo anao hoe mila mpandresy foana sika satria zanako ianao dia meko anao foana ny heri ny fandresena hiatrehanao amin'ity fiainana hito amin'ity izao tontolo izao ity. Ndao ary hiaraka hitery sika amin'ny analan'ity hira fiterana ity. Halleluia. Sesuniza takunana ni masoandro nao, sesuniza raunana ni fiana nao, sesuniza kanana ni lala nao, sesuniza baanana ni fitai nao, sesuniza takunana ni masoandro nao, sesuniza raunana ni fiana nao, sesuniza kanana ni lala nao, sesuniza baanana ni fitai nao.
Efatina diamante usaba chano. Efatina diamante ulapa chano. Efatina diamante iyaga chano. Efatina diamante iyaga chano. Efatina diamante usaba chano. Efatina diamante ulapa chano. Efatina diamante iyaga chano. As I'm singing